Ndao itsitsy afaka indray any ndao itsitsika androany satria produit de nettoyage indray vidintsika ato amin'ny Kibôra sakafoana na zatrantsika dia androantsika hividy produit de nettoyage dia ny defiako androany tsy mahazo midepasser 35 000 ariary dia andao ane. Aza adino fa misy fitaovana maro be ato amin'ny Kibôa fa androany aloha zany fitaovana fanadiovana trano no alaintsika. Dia marika anankitelo suggéreko aminareo satria ireo nefa ampiasainay marika Apta dia marika Alba dia marika Top Budget ndao ane. Zareo no asa ohatran'izao dia listeko foana liquide vaisselle aloha zany tsy maintsy vidina. Ty vinaigre pomme ty ohatra ny avakely sady 7900 ariary. Éponge pour surface difficile anankiroa 5900 ariary tena mora be. Compte de ménage promotion 2300 ariary tsy maintsy alaina zany. Gel WC ninahy en fait tsy haiko nareo fa za zany tsy mahazaka mahita promo fa misy promo ohatr'izao dia alaiko foana. Ty zao 5900 ariary dia ty zany alaiko sady citron. Sac poubelle izy indray mora indrindra amin'ireto. Ty ngamany marika Apta ihany ty sady recyclé 3900 ariary mora be. Ty indray misy promotion la vitre 6900 ariary direct Top Budget. Zay angambany alova sao dia mihoatra ny budget fa 35 000 ariary ihany. En tout cas ninona zao mahitako ato daholo sady mora be. Bonjour. Donc mon ménage qui est là. Vous pouvez aller €35, c'est ça? Donc, on est 400 ariary. Yes! Saída disto. Nakaiza ary mamosaraka. Mamosara. Piasa antsika androany grand ménage. Ouais! Merci Kibô.
C'est pour papa et Tiffany du coup. Yes. Tiens. Tamin'ilay produit natao ian'ny vitre tao budget zao a no anaovako an'ity anativako an'ity vitre ity dia diovina sy mathio amin'ity koa izay fitaratra rehetra mihitsiny a Mathieu allez on y va non, je te mets ici voilà bravo c'est bon on a fini loulou maman elle va être trop contente dia télé koa afaka diovina aminazy a ohatran'ilay teo ihany satria fitaratra daholo tout ce qui est fitaratra moa ihany dia afaka diovina amin'ity produit top budget ity zay hitanareo madio tsara fa mangirana tsara dia tsara koa raha ohatra hoe misy gazety satria ny gazety zany no finalizena lesy tonga dia brillant tanteraka dia zay andao indray arana zavatra hafa Atao an-dakozia indray zany izay sy Tiffany dia reto amin'ny fotoana ampiasainay liquide vaisselle apita Tiffany zany panakobana dia za manisy savony dia ty testenay androany ty hoe surface difficile ty satria zany l'éponge fampiasainay taloha l'éponge standard re dia zay raikitra zoky en tout cas izy aloha tonga dia mitroka rapide be dia ty zao misy menamena kely ty andramantsika hoe voakosika ve amin'ilay espace difficile Mafana tsara ilay izy alohan'ny apetraka anatin'ilay fitoerana vilia. Zay. Atao amin'ny douche indray tsika no anadio dia mbola produit any Kibo tena andao itsika izay zany testenay daholo satria mora be tonga dia promo dia jerentsika hoe satria izy mora dia ratsy dia testentsika hoe ratsy satria en tout cas aloha zao ty raha tsy diso 3900 ariary eo na 3600 dia sac poubelle anisan'ny tena ilaina dia le sac poubelle koa tsy hoe vao ampiasaina indray-pandeha dia arina fa afaka recyclena zany le izy. Dia anadio toilette koa anisan'ny tena fampiasa matetika nefa mila diovina. Ohatran'izao zany le sac poubelle anankiray. Dia toy misy hoe 4 litres dia en moyenne zany le 30 litres ny tsara raha hoe le fakifaky kely maivana ao an-trano dia ohatran'izao dia vahana izy dia ty hafa kely ty any apita ty satria efa misy tahony dia zao ny fanaovana anazy dia izay ny ilaina an'ilay gant amin'izay afaka mitsofoka tsara any ny tananareo na dia mbola madio ary fa tsy dia ohatran'izao. Dia diovitsika amin'izay ny atao amin'ny toilette atoloko anareo ny fanaovana azy dia hitanareo gel WC ty dia ty zao misy parfum anankiray misy karazana be dia be nenay top budget ty ny safidinay tena manimanitra citron be mihitsy tsara be dia fampiasa azy ato moa zany tena toeran'ny bakteria betsaka indrindra atao amin'ny trano dia hosorana aloha le izy hosorantsika le izy surtout ny any ambaniny ireny dia avela miagir mandritry ny 5 minutes aloha le produit dia rehefa vita le 5 minutes dia kosehantsika le izy dia tokony lasa fotsifotsy be amin'izay zay le fanadiovana azy
atao amin'ny douche indray tsika manao hoe gel WC nahanty fa amin'ny malagasy atsika dia optimisena fond sady mora zany izy be da be dia afaka ampiasaina amina zavatra dia rehefa misy fotsifotsy ohatr'izao amin'ny douche-nareo dia fotoana indram-pandisa-taona mba akisehana tsara zany le izy dia amin'izao début janvier zao zany zao hitanareo reny ohatrany somary maintimainty kely reny asiantsika an'ity koa dia astuce kely fampiasana azy ity na asiana carbonetra iny zany na vinaigre dia avela milona kely eo koa izy dia kisihantsika io rehefa avy eo dia jerevinareo tsara ny résultat dia hitanareo ty marque Apta ty zany liquide vaisselle fiantson'olona azy dia vaisselle foana nampiasainy fa ohatran'ilay indram-pandisa-taona teo koa toy ny koa tsara diovina dia même astuce amin'ilay teo fa ty indray no alaintsika dia ty ny avantage nefa misy vinaigre dia asiana kely eo amboniny dia ohatran'ilay teo ihany asiana carbonetra dia iny no kosehana dia verina mangirana io anakobana izy amin'izay zany tsika après 5 minutes dia kisehana fotsiny amin'ilay partie difficile par rapport amin'ilay voalohany teo zao izy efa tena ny anadio efa mitsitsika dia hokobantsika amin'izay zany kisehana borosina vita ny 10 minitra Zay tranonareo dia ahoana moa fitiavana zokizany? Andatsy foana!